Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy lay tompon'izao rehetra izao. Krismasy piraty. Izay indray havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Rehefa mankalaza krismasy ihany ianao dia tena le fomba araka ny tokony ho izy. Original mihitsy ankalazana azy. Fantandremo so le fomba fankalazana piraty no ankalazanao azy. Ahoana moa dia hoe krismasy piraty ity? Ny piraty dia entina milazana zavatra hosoka, fake. Zany no ahafantarantsika azy. Zany hoe zavatra tsy tena izy kanefa ohatra ny hoe mody izy. Ary be dia be tsika no voafandrika ao anatin'izany satria tadidio ravana fa hatrany amin'ny sahidena ny tanjon'ny devoly dia ny hanodina mandrakariva ny sitrapon'Andriamanitra ka hahatonga ny olona tsy hahalala ny marina. Dia amin'izao fotoana izao dia misy ny olona mankalaza krismasy kanefa dia indrisy tsy voaresaka ao anatin'izany fankalazany mihitsy ny anaran'ny Kristy. Nefa ny ravana ny teny fototra ao anatin'izany hoe krismasy zany dia hoe Kristy Ka ahoana moa no ankalazana krismasy tsy miresaka ny Kristy? Hafahafa ihany dia lasa misy fankalazana be dia be mihitsy dia mifantoka voavilivily ho any amin'ny renireny sain'ny olona dia adino ilay tena antom-pisiana dia Jesosy Kristy, ilay teraka mpamonjy izao tontolo izao. Inona indray izao no lasa malaza? Indraindray mankalaza krismasy mihitsy ny olona fa dadabe Noely no malaza. Dadabe Noely no misandratra ao anatin'ilay krismasy. Mankalaza krismasy ny olona fa nihazo Noely, zany ny tena maharepotra azy. Zany ny tena manahirana azy ka na iza ianao na any amin'ny hôpitaly, na any amin'ny bureau-mpanjakana, na iza hoe mankalaza krismasy fa hazo sapin. Zany ny tena hitanao fa Jesosy Kristy tsy voaresaka eo, tsy hita eo, tsy misandratra eo anatin'izany fankalazana izany mihitsy. Indraindray ny kintana, ny décoration, ny jiro, zany ny tena mirentirenty hoe mankalaza krismasy. Dia ao anatin'izany koa ny resaka fombafomba tahaka ny hoe fanomezana ho an'ny ankizy, ny fiarahan'ny sakafo ny mpianakavy, na ihany koa reny resaka chocolat dia lasa fety commercial ilay izy. Ka na iza ianao na iza dia mahita zavatra be dia be ohatr'izany hoe mankalaza krismasy nefa dia tsisy ny Jesosy Kristy mihitsy ao anatin'io fankalazana io. Misy ny hoe bazar de Noël dia tena hoe krismasy mihitsy zany, vanim-potoana krismasy dia mankalaza mihitsy ary tapitra mihitsy izy rehefa tonga ny 25 décembre. Kanefa dia izao tsisy ny Jesosy Kristy mihitsy ao anatin'io bazar de Noël io fa ny akanjo, ny bakiraro, ny satroka, ny pijama, ny zavatra toy izany no entina sy hita misandratra ao anatin'ilay izy. Dia izany ilay antsoiko hoe piraty. Izany amin'izao fotoana izao no voiziny satana mafy mihitsy ankalazana io krismasy io. Izany hoe atao substitut, solon'ilay tena krismasy mba tsy hahatonga ny olona hifantoka any amin'ny Jesosy Kristy dia omena zavatra hafa izy, zavatra izay manintona azy, zavatra izay mahasarika ny sainy mba ahatonga azy ankalaza an'iny zavatra iny dia taraiky eo Jesosy Kristy, adino Jesosy Kristy dia hoe nankalaza krismasy mihitsy ilay olona fa niresaka fombafomba hoe ny krismasy nay tamin'ity dia tany anany izay nankalaza krismasy dia ohatr'izao ny sakafo nataonay dia vory dodolo ny fianakaviana dia nanao karaoke dia izao dia nafinaritra be ny krismasy nay. Piraty ny nankalazanareo azy. Tsy izany mihitsy ry havana no atao hoe krismasy. Ary eto dia te hitarika antsika mihitsy tandremo so tafiditra ao anatin'izany tsika ka le endrikendriky ivelany ny tena maharepotra antsika ny fankalazana krismasy. Misy budget mihitsy atokantsika hoe ankalazana krismasy kanefa io budget io rehefa jerevanao dia any amin'ny chocolat, any amin'ny gâteau, bûche de Noël, any amin'ny zavatra ohatran'izany ny décoration fa tsy misy mihitsy fandinianao ny amin'ny Jesosy Kristy ao anatin'izy. Inona ilay tena fankalazana? Mila miverina tsika any amin'ny hoe Jesosy Kristy no ivon'ny fankalazana rehetra. Izy no ankalazaina ao anatin'izany dia tsy inona fa ilay Jesosy izay mpamonjy tonga ho an'izao tontolo izao araka ny nanambaran'ny anjely ireo mpiandry ondry manao hoe fa mpamonjy ny teraka amanareo anio
ao an-tanana ny Davida de Kristy tompo dia mifalia. Ny dikan'izay zany rehefa mankalazy ianao dia atao fantatry ny zanakao mialohan'ny fankalazana sy ny pitsopitsony mihitsy ny hoe Jesosy Kristy zany dia mpamonjy zany. Tonga ao antsika izy zanak'Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao amin'ny fahotany, hanafaka an'izao tontolo izao amin'ny fahotany. Dia inona zany le tena fankalazana original? Ny fankalazana zay tena izy zany dia izao. Ohatra ny nataon'ireo mago ireo rehefa tonga ny Krismasy dia nandeha izy niankohaka nitsaoka an'i Jesosy Kristy ary ihany koa nanolotra fanomezana. Dia tahaka izany koa ny magy, fotoana zany io hanatonana an'Andriamanitra, hanatonana an' Jesosy Kristy ary fotoana ihany koa zany io Krismasy io hanolora-tena, hanolorantsika izay sarobidy rehetra any amintsika any ho an'Andriamanitra. Dia Jesosy Kristy ny tena omena fanomezana ao anatin'izany Krismasy zany, ka tsy inona nefa ny fonao no tena zava-dehibe indrindra izay tiany homenao azy ao anatin'izao Krismasy izao. Ka izany ry havana satria tonga ny zanak'olona hamonjy izao tontolo izao. Misy tenin'Andriamanitra any amin'ny Romana, Romana 2:12 andininy 4:30 manao hoe fa izy no nihavian'izao zavatra rehetra izao, izy no mihazona azy sady izy koa no antony, izy anie no homem-boninahitra mandrakizay. Izy no antony Krismasy. Dikan'izay izy no tokony homem-boninahitra ao anatin'izany Krismasy zany. Ka ny tena zavatra tena mila karakaraina dia ny fonao, ny fanahinao. So dia mbola misy alahelo na tezerana na faharatsiana miafinafina any anatintsika any dia diovy mihitsy aloha fa tsisy dikany ny hoe mahazo fitafiana vaovao nefa ny fo mbola tota ihany. Fa ny tena tian'Andriamanitra dia fo vaovao no entsika mankalaza azy. Ary izay ny tena Krismasy original, fanoloran-tena anao aloha. Rehefa vita izay vao afaka tsy misy fahadisoana mihitsy raha hoe hanao gâteau ianareo, hikarakara sakafo ianareo, hanao zavatra samihafa ianareo, fa mialohan'izay aloha ataovy tena mipetraka tsara ny hoe Jesosy Kristy no tena homem-boninahitra lehibe indrindra dia nankalazanay. Efa natolotra azy ny fonay ary dia ny zavatra rehetrarehetra izay atao aorinan'izay sisa dia vokatra izay le hoe faharisen-dahatra noho ny amin'ny fanoloran-tena atao amin'ny Jesosy Kristy izay ary indrindrandrindra ihany koa asivy tenin'Andriamanitra foana eny antsefatsefana eny fa tsy dia hoe kitana, vola na labozia, jiro zany no atao be dehibe, fa asivy tenin'Andriamanitra kely foana mba ahafahana mahita hoe Jesosy no ivo. Dia reny le tenin'Andriamanitra amin'ny Krismasy tahaka ilay fanambarako teo hoe fampamonjy no teraka ao anareo anio ao an-tanana ny Davida de Kristy. Zay Jesosy ankalazaina fa tsy ny dadabe Noely ry havana. Dia mirary soa antsika rehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.